Asa efa nivelomany Mama Berta hatramin'ny ela ny asa tanana, ny fahazarana sy ny aingam-panahy no hanamboarana ireto modely ireto. Zany misy apetaka amin'ny lakôly, sasany fatorana rofia, sasany atao tarby. Akora inapy ny akora ampiasainareo? Ny akora ampiasainao zao ravin-katsaka dia ravim-bokotra. Zay ihany. Tsy mampiasa antsapan'izay zany zay satria le ara-malagasy no tena tiana ihavoaka. Ny zavatra maniry eto Madagasikara zany no tiana ihavoaka amin'ilay izy. Tovovavy mbola 17 taona i Angela, hatramin'izy mbola kely no efa nanamboatra itony voninkazo ho an'ny fahatsiarovana itony. Izay aloha tsy dia hoe miandry fa karazana lova izy. Hatramina atsiarovako telo aloha dia efa ray aman-dreny dia efa hitako efa zatra zany. Efa zatra mihitsy. Mahavita manetika sachet eo amin'ny 2 metatra eo izy isan'andro ary voninkazo 4 kosa. Fianakaviana maro mivondrona anaty fikambanana ireto mpivarotra ireto ary efa hatramin'ny volana Jona no nanomana ny entana amidy. Ay moa hoe mahavelona fa hoe mba misy kely zany e. Fa tsy hoe dia atao mahavelona fa misy kely zany e. Mba hoe mba misy hoanina kely. Ny faharoan'ny volana Novambra moa no natokana amin'izay famangina fasana izay fa misy kosa ireo manao izany alohan'io.